Somarina nahitra ny mpanaraka toe-draharaha politika ihany ny fihetsika Naivo Raholdina say nanohitra ny fanapahan-kevitry Filoha Rajoelina tamin'ny fametrahana vazaha Israeliana ho Taleny Djirama nanomboka tamin'ny volana May lasa teo. Manao antso amin'ilay tale généraliny Djirama vaovao izay tsy mahiteny gasy izy moa fa tsy mpandika teny miantso amin'ny tompon'andraikitrao mba ametra-pelana tsy misy atakandro efa tsy mahavaolana. Leo délestage Naivo Raholdina, leo délestage ny vahoaka malagasy, leo ny tsy fisiany rano. Mangataka tsy misy atakandro ny fametra-pelany Ron West teratany Israeliana Taleny Djirama vaovao izay notendreny Filoha Rajoelina tamin'ny volana May lasa teo. Fanontaniana mipetraka dia zao, fa misy inona ao amin'ny vovonana Irmar? Fa misy inona ao amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Rajoelina? Fa nahoana ny olona mpisolelaka numéro 1 ao amin'ny vovonana Irmar, mpanaradian'ny Filoha Rajoelina no manohitra ny fanapahan-kevitry ny filoha izay arahan'izy ireo. Midika ve izany fa lasa mirona any amin'ny fanoherana i Naivo Raholdina? Ndao ratsika ankaiky izany rehetra izany. Tsy dia fahita firy ny fihetsiky Naivo Raholdina tato ato izay, manomboka say manohitra ny fanapahan-kevitry ny filoha izay maty-matesan'izy ireo, maty-matesan'ny vovonana Irmar. Manomboka say misolo vavan'ny vahoaka, mitondra feon'ny vahoaka ary mitondra ny fitarenan'ny vahoaka ho amin'ny tompon'andraikitra. Nivoaka tamin'ny fahanginana izy manoloana ity délestage tsy mety tapitra ity, manoloana ny tsy fisiany rano izay mampikaikaika ny vahoaka malagasy ankehitriny izay tsy karitra fa tsy nahitam-bahaolana ka hatramin'izao. Nilaza izy fa miantraikana amin'ny vilany sy vilia anisan'ny tokantranon'ny vahoaka malagasy ny tsy fisiany rano sy ny jiro eto Madagasikara, fa indrindra fa ny Antananarivo renivohitra satria maro ny asa-piveloman'ny malagasy izay miankin-doha tanteraka amin'ny fisiany rano sy ny jiro avy amin'ny orinasa Djirama. Nefa ny jiro tapaka, ny rano tsy misy. Ka ny vahaolana tolotry ny Naivo Raholdina dia zao, mitaky ny fametram-pialany ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny Djirama dia tsy iza zany fa Taleny Djirama vaovao izay napetraky ny Filoha Rajoelina i Ron West teratany Israeliana. Fantatry Naivo Raholdina tsara fa tsy mahay teny gasy izy fa tsy maintsy ampitaina zany afatra zany satria efa latsika ao anatin'ny katerina ny vahoaka malagasy amin'ny asa fivelomany izay efa mikatso tanteraka. Ka noho izany miantso ny tompon'andraikitra mba hampitan'izay afatra izay ho an'ny Taleny Djirama. Miangavy azy mba hametra-pelana tsy misy atakandro fa leo i Naivo Raholdina amin'ny fomba fiasany. Tsy mahafapo an'i Naivo Raholdina ny asa izay nataony nandritra ny 3 volana izay niasany izay. Vao may loza niakatra ny tahan'ny fahatapahan-jiro, niakatra ny tahan'ny fahatapahan'ny rano. Tsy nahafalan'i Naivo Raholdina ihany koa ny erreur izay nataony Djirama mahakasika ny hoe efa nandoa ny fakturan'ny Djirama i Naivo Raholdina dia mbola nolazain'i Djirama fa mbola tsy nahaloa ny fakturan'i Djirama izy. Ary zany fomba fiasa feno tsy fahamatorana zany dia tsy azo ekena na oviana hoy Naivo Raholdina raha ny vahiny tao amin'ny fandarana manokana Zakay Arekao tao amin'ny télévision TV Plus Madagasikara. Manao antso amin'ilay tale généraliny Djirama vaovao izay tsy mahiteny gasy izy moa fa tsy mpandika teny miantso amin'ny tompon'andraikitrao mba ametra-pelana tsy misy atakandro efa tsy mahavaolana. Anisan'ny zango DG teo aloha, anisan'ny zango tale rehetra aiza namana Abrahamarasafy any PDP ny olona zany efa vonina iantoka poto, iantoka ny langreta, tsisy ninona vitan'ny Djirama. Ianao mandeha ity zao tsiokonao ty izavy dia tsy aloha tsiko sorano, tsiko tsirano vahoaka rapiko efa voalohanao zao tony zao dia manatitra tindreny Djirama nefa efa voaloha ny tsiko tapaka foana nefa ny vola aloha amin'ny Djirama PDP. Ka na misy hotezitra sasany hoe Raholdina rehefa mitsikera dia lasaina mpanolo Raholdina. Ho antsika izay tsy naharaka ny fametrahana ny Ron West eo amin'ny toerana maha-Taleny Djirama vaovao azy dia ndao mba-tsy hevitsika kely. Mbola vao tamin'ny volana May 2024 lasa teo no nametrahan'ny Filoha Rajoelina sy fitondram-panjakana any Ron West teratany Israeliana ho Taleny orinasa Djirama. Raha dika fomba hafa dia zao, mbola vao tamin'ny 3 volana lasa zay nametrahana ny Ron West ho Taleny Djirama. Ary ity kabary nataon'ny Filoha Rajoelina ity anisan'ny nanamarika ny fanendrena azy volana vitsivitsy mialohan'ny fotoana.
betsaka ihany zay malagasy natao mifandimby ny tatana teo zay. Betsaka ihany nisitra nataony fandimby nijerevana nijery vahaolana teo zay. Fa mino ankehitriny mahita ny lalana aletsika sy ny lalakombany. Noho izany dia tsy maintsy nanapaka ny fanapa-kevitra tsika hoe ahoana ny anarenana an'io. Mila olona zany tena mahafantatra ny olana rehetrarehetra. Satria rehefa miresaka jirama tsika dia misy ny perte teknika, misy ny perte arabola, misy ny fangalarana solika ihany koa anatin'izany. Dia mila fanarenana. Noho izany dia rehefa mifandinika tamin'ny Banque mondiale, rehefa nijeritsika hoe iza ny olona afaka anampy antsika anao an'io dia mila entité anankiray hoe gestion de crise. Ny tany Rwanda dia anisan'ny nanana olana betsaka ohatratsika teto Madagasikara amin'ny famokarana herinaratra. Ka noho ny fampiresahana sy ny fifanampiany dia nanapa-kevitra fa ilay ny tatana sy nanarana ny orinasa mitovy amin'ny jirama tany Rwanda no ho tonga eto Madagasikara ary hitatana ny jirama manomboka amin'ny volana May ho avy zao. Araka ny fanarahantsika teo dia mazava tsara fa Flo Andry Rajoelina no anisan'ny lohan'ny kotrika an'ity fanendrenan'ny vazaha Israeliana ity ho taleny jirama. Tsy karatra nefa ankehitriny ny mpomban'ny Flo Andry Rajoelina mitaky ny analana any Ron West eo amin'ny toerana mahafilohan'ny jirama azy zay. Raha itsy ny resaka dia mazava fa manohitra ny fanapahan-kevitra nataon'ny Flo Andry Rajoelina i Navraoldine izay anisan'ny pisolelaka numéro 1 ao amin'ny vovonana Irmar. Misy antony maromaro no antony itakin'ny Navraoldine ny fametram-pelany Ron West eo amin'ny toerana mahataleny jirama azy zay. Ny antony efa mazava dia ny tsy fahitany vahaolana tao anatin'ny fotoana fohy izay nitantanan'ny jirama zay makasika ny délestage sy ny tsy fisiany rano. Ny tena olana amin'izany hoy Navraoldine dia manimba ny imagin'ny mpitondra fanjakana izany rehetra zany. Tsy vitany hoe manimba ny imagin'ny fitondram-panjakana fa manimba ny fiainam-bahoaka mivantana ny tsy fisiany rano sy tsy fisiany jiro. Misy fiantraikana amin'ny vahoaka mivantana amin'ny vilanim-bary ny tsirairay izany rehetra zany. Maro ny asa-piveloman'ny malagasy miankin-dotanteraka amin'ny fisiany jiro sy ny rano toy ny hoe coiffure, poissonnerie, panneau soudure, yaourt, gâteau sy ny sisa sy ny sisa. Efa hita miariary fa potika tanteraka ny fiainan'ny malagasy amin'ity délestage tsy mety tapitra ity hoy Navraoldine. Ary mahamenatra ihany koa indrindra fa tamin'ny fotoanan'ny propagande hoy izy ny mahita bidon jaune milahatra efa ho 1 kilometatra milahatra rano. Mahamenatra anie zany fitondram-panjakana tsy mahita vahaolana ka hatramin'izao. Ndao inotsika ny fanehoan-keviny. Fa tena manimba ny fitondram-panjakana ity jiro tapaka sy rano tapaka isan'andro ity. Ary tena misy akona any amin'ny fiainan'ny vahoaka. Raha tsy mihoatra fotsiny tsika hoe ny akabeazan'ny asa eto Antananarivo ny mpanao volo, mpanao soudure, mpivarotra dia anatao manao fampelezan-kevitra ianao namana Abrahama Razafy bidon 1 kilometra. Ny antony hafa ankoatr'izay mahatonga ny Navraoldine mitondra feno vahoaka manoloana ny fahasairanany vahoaka mikaikaiky amin'ity tsy fisiany rano sy jiro ity dia zao ho fitsonjovana ny mpitondra fanjakana indrindrandrindra fa ny vovonana Irmar sy ny Mapara izay miaradian'ny Flo Andry Rajoelina tsy ho halam-bahoaka. Tsy aivina fa tamin'ny fidianana solomavambahoaka lasa teo anisan'ny fototra iray nahatonga ny Mapara, Irmar resy teto an-drenivohitra hoy izy dia noho izy ireo leo tanteraka ny mpitondra fanjakana indrindra fa ny volomboasary izay tsy mahita vahaolana amin'ny fahatapahan'ny jiro sy ny fahatapahan'ny rano. Ary tena niarana nahita ny resultat hoy izy fa tena resy tokoa ny vovonana Irmar teto Antananarivo renivohitra. Ny safidy ny andatsabato amin'ny avy ao amin'ny fanoherana ny vahoaka, ny safidy ny indépendant ny vahoaka satria leo tanteraka amin'ny tsy fahombiazan'ny fitondram-panjakana mitondra vahaolana amin'ny tsy fisiany rano sy ny jiro.
azagaga itsika raha tsy voka-pifidianana tamin'ny fifidianana député teto Antananarivo fa nalany ana député ane ty zara olodinina iza mpanao asa soa iza mpiavaoka fa nisana na fotoanan'ny olona ary nanoka ny olona ny vidim-panohitra dia ty Jirama ty aizako manao fampelezan-kevitra ianao tapaka angano tsy mandeha ngano bidon 1 kilometra. Ankoatr'izay ny antony hafa ny tokony ametrahany Ron West taleny Jirama vaovao eo amin'ny toerana dia zao tsy karitra fa tsy manaiky ny andovolany commune ho an'ireo mpandroka fako ohatra ny filohan'ny Jirama vaovao dia tsy iza zany fa Ron West be dia be ny fournisseur mitaraina amin'ny ity tsy fandoavan'ny taleny Jirama ny volan'ny commune. Araka ny vaovao angon'ny Navra Oldinina dia zao tsy manaiky ny ando izany vola zany ny taleny Jirama satria tsy tamin'ny andro ny fitantanany izany rehetra zany fa efa tamin'ny teo aloha, zany hoe tsisy antony tokony idirany amin'ny afera tsy fandoavana karama na volan'ny commune sy ny sisa amin'izany afera zany. Ka noho izay zavatra izay dia nidina ifotony i Navra Oldinina teny amin'ny biraon'ny Jirama nitady any Ron West taleny Jirama vaovao fa tsy tratra tao izy noho izy mbola nisy meeting. Na dia eo aza zany rehetra zany dia mbola voizin'ny Navra Oldinina foana fa tsy mahomby ny fitantanan'ny Ron West ny Jirama. Mbola misy foana ny délestage, mbola misy foana ny fatapanjiro. Ny tena loza dia mbola mitoy ihany ny corruption, ny kolikoly ao amin'ny Jirama. Tsy anohatra ny Andry Rajoelina, président Andry Rajoelina amin'ny mpomba fitondrana fa izaho kosa tsy anaiky amin'ny tsy mafita azy. Inona ny olana amin'ny Jirama tany mihitsy amaly. Raha tonga tao ako nitady DG-ny Jirama fa mbola mifory izy dia fournisseur olona be dia be no mitaraina hoe io tale général Jirama vaovao io tsy mety mandomy volan'ny commune, volan'ny mpakafako, volan'ny sinisisa sy ny teo aloha fa hoe efa taloha zany le tale général mpitsoliterana teo aloha Rira Soava reny miala tsy manona anarana fa tsy maintsy tonona amin'izay zao ary efa mitena eto amin'izay ministre vaovao na hipetraka eo dia tsy maintsy ho avy ny interpellation, tsy maintsy ho avy ny invitation ary tsy maintsy tenenina zay tsy mahavita azy. Ireny ny tonga tao dia inona ny olanao ny ololeto tsy nahavita azy teo alohany no afiana dafy ireo staff Jirama ireo mihitsy no tsy mahavita azy. Hatrany amin'ny mpiasa ambany, hatrany amin'ny mpiasa tsirairaiky efa miteny izay manao antso amin'izay tompon'andraikitra na iza ary anala tsy anara-maso miantsony eny mipako koa ako sy no mpiankoa satria malaza koa ny ao fa zay fournisseur mameme vola mpiasan'ny Jiramany no aloha volany ka sady mimbokevitra na manampiramarasana. Fantatry Navra Oldinina fa mety ho maro ny pombany Andry Rajoelina na tsy pombany Andry Rajoelina no tsy faly amin'ny fanoherany ny fanampan-kevitra izay nataony filoha Andry Rajoelina fa niendrenany Ron West ho taleny Jirama. Eto dia mampatsiahy Navra Oldinina fa solombavam-bahoaka izy, mpitondra feon'ny vahoaka, fitarainan'ny vahoaka, indrindrandrindra fa ny maharary ny vahoaka ary manana traikefa amin'izany izy ho izy. Nampatsiahy ny tsirairay izy fa tsy afaka ny hoeny amin'ny ministera daholo ny olona rehetra maneran'ny Madagasikara fa tsy maintsy mandefa solotena mitondra feon'ny tsirairay isaky ny distrika ary izay solotena izay no solombavam-bahoaka. Zany hoe tsy misy mahadiso an'ny Navra Oldinina ny fanakianana ny fitantanana tsy mety ho izy. Tenako dia manana traikefa amin'ny resaka fitondrana ny tetam-bahoaka satria pikabary avy nanao politika ary mbola pikabary tenako hatramin'izao. Ny asan'ny solombavam-bahoaka voalohany dia mpitondra ny feom-bahoaka, misy olotena ny vahoaka satria tsy ny vahoaka manontolo no afaka ho any ministera na ny sampanara tsirairay akoatra mampanao lalàna mpanara-masony asa-panatanteraka mijery tombana ny asa gouvernementa. Eto ihany koa dia mandiso ny filazana fa mpisolelaka na miaro-bontolo ny fitondram-panjakana indrindrandrindra fa any filoha Andry Rajoelina i Navra Oldinina. Diso zany rehetra zany ho izy satria efa hatramin'izay Navra Oldinina no mijoro rehefa misy tsy mety ataon'ny fitondrana, maneho hevitra, manohitra rehefa misy tsy mety ny ao amin'ny fitantanana. Fa kosa
tsy mirona mankany amin'ny fanoherana foana iny Raoldina fa raha ohatra ka misy ny mety misy ny ezaka ataon'ny fitoram-panjakana amin'ny fitantanana mitondra vahaolana sy mamaolana dia mitehaka ary mankasitraka zany iny Raoldina hoy izy. Araka izany diso ny filazana fa pisolelaka iny Raoldina hoy izy. Marina fa ny fahalalan'olona zanga Oldina zany nanomboka 7 hatramin'ny 4 dia ratsuelista pomba amin'ny fitondrana ary anisan'ny tsara mivoaka teo ary teny hoe tsy tiavana ianao raha Oldina dia nao miaro bêtement ny fitondram-panjakana ka ny anany efa tsy marina zany fantatrareo tsara fa rehefa mety ny atao amin'ny fitondram-panjakana ny zany izy dia mitehaka ako ary mankahery fa rehefa tsy mety dia mitsoro ako izay ny laiko l'immunité parlementaire mba tsy sambosamborana fotsiny amin'ny tsisy antony. Fanampin'izay tsara mariana fa tsy voata amin'ity fandaharana manokana tao amin'ny TV Plus Madagasikara ity no nanomboka nanakehana ny fitantanana ny Jirama fa efa novoiziny ihany koa izany resaka zany rehefa ny resaka tamin'ny mpanao gazety ny Real TV izy tamin'ny 9 Jolay lasa teo. Mimenina voaka kehitriny sorena voaka kehitriny ary mitady ity fana no ity resaka Jirama ity koa manao antso tenako mety tsy mainten-kaso moa ny tale général ny Jirama vaovao dia mampita amin'ny tale général ny Jirama amin'ny Jirama rehetra hijery akaiky ny mikasika ny ty tsiro tapaka isan'andro ty mikasika ty rano tapaka isan'andro ty satria dia tena potika amin'ny fiainam-bahoaka manerana Madagasikara indrindra feto Antananarivo. Raha iverenantsika ny fandarana manokana tao amin'ny TV Plus izay nataony manoloana ny délestage izay tsy ahitany fitondram-panjakana vahaolana ity. Nampiseho izy fa olona toy ny rehetra ihany izy na dia solombavambahoaka aza na dia efa filoha lefitra na teny meram-pirenena ny faritany Antananarivo aza izy teo aloha. Ohatra ny raisiny tamin'izany dia zao rehefa maty ny jiro tsy misy électricité miara-miafy amin'ny vahoaka izy miaina ny tsy visin'ny jiro miaina ao anatin'ny aizina na dia manana moteur groupe afana mamatsy herinaratra aza izy. Manoloana ireny faneho-kevitry ny Raoldina ireny fantaniana mipetraka dia zao midika ve izany mirona mankany amin'ny fanoherana ve iny Raoldina? Midika ve izany fa miomikevitra amin'ireto faneho-kevitra politika ho an'ireo mpandalina ny toe-daram-pirenena ireto ve izy? Ndao averisika jerena ny faneho-kevitra ireo mpahay politika sy mpandalina ny raram-pirenena nanoloana ny fanendrena ny Ronwes ho tale Jirama tamin'ny volana May lasa teo. Raha tsy ahivina kely moa dia tamin'ny volana Jona 2024 no efa nisy ny tolotrasa fitadiavana mpitantana vaovao izay afaka hanarina ny orinasa-mpanjakana Jirama ka i Ronwes izay teratany vahiny ity no nahafeno ny fepetrany ilain'ny fitondram-panjakana raha toa ka tsy nahafeno zavatra takiana kosa ireo malagasy izay nandefa ny atota taratasy ilaina tamin'izany. Fa manoloana ity vaovao izay niparitaka be ity dia efa maro ihany koa ny fanehoan-kevitra hitantsika any amin'ny haino aman-jery sy tambazotra sosialy rehetra any. Anisan'ny naneho ny heviny tamin'izany ity filohan'ny antoko RDS ity izay sady nanao fikarohana mikasika ny olan'ny orinasa jiro sy rano malagasy ity dia tsy izy izany fa i Fetson Andrianirina. Nambarany tamin'ny fomba tsotra sady mazava fa tsy ny fanomezana olona teratany vahiny fitantanana ny orinasa Jirama mihitsy no vahaolana amin'ny olan'ny jiro sy rano eto Madagasikara ankehitriny. Tsy ny fanomezana azy ny vahiny no vahaolana ho amin'ny fitantanana ny Jirama. Fa ilay nefa niresahako teo fanovana ny ataontsika hoe fanapahan-kevitra ny amin'ny fomba hamokarana herinaratra eto Madagasikara. Na ny rano koa ary azo atao an'izany. Aminy dia tokony ny teknisiana malagasy ihany no mitantana ny orinasa Jirama. Mila tohanana manokana ny teknisiana malagasy io izy ary malagasy ihany dia mahavita mavahan'io olan'io. Manaraka izany dia tokony hajanona hatreo ihany koa ny fitsabahan'ny mpitondra fanjakana ao anatin'ny orinasa io satria mbola anisan'ny sakana lehibe tsy mampandroso ny orinasa Jirama ihany koa ny fitsabahan'ny mpitondra mifanesisesy eto Madagasikara tsy nahafahan'ny teknisiana malagasy nampivoatra azy ary anisan'ny tena nitondra fatiantoka tamin'ny orinasa Jirama zany hoy ihany ity mpanao politika ity.
nametra-panontaniana mahakasika ny fahefana omena ny mpitantana vahiny sy ny mpitantana malagasy ihany koa i Fetson Andrianirina manoloana n'ity resaka ity. Raha ohatra mahita an'ireo malagasy teknisiana isika ka amena azy ny fahefana, amena azy ny fitaovana hanatanteran'izany ary ajanona treto ny fitsabahan'ny fanjakana amin'ny fomba hitantanana sy indrindrindrindra ny fanomezana an'ilay autonomie de gestion anyreto mpitantana ny jirama dia mino fa vitantsika malagasy io. Tsotsotra fotsiny ny entin'izao fitondram-panjakana zao dia hoe amena ny vahiny ny fitantanana. Fa raha ny fitantanana anie samy manana ny mahafahaizany na ny gasy na ny vahiny. Fa le oeto manana sy le fanapahan-kevitra amezana an'izay hoe fitantanan'izay ve amena an'izay ve mitovy ny fahefana omena ny vahiny sy omena nyreto teknisianina malagasy azy afaka manarina an'izany. Nambaran'ity filohan'ny antoko RDS ity ihany koa ny antony anisan'ny tena mahatonga ny olana eo anivon'ny orinasa Jirama. Anisan'izany fomba fitantanana azy araka ny nambarany. Tsy ny teknisianina malagasy no tsy mahay mitantana raha ny heviny, fa noho ny fifangaroan'ny fitantanana ny orinasa io sy ny politika eto Madagasikara dia lasa miteraka fanararaotana eo anivon'ny Jirama zany. Ndao ary INBB kokoa mahakasika izany avy amin'ny Fetson Andrianirina. Tsy mena autonomie de gestion, autonomie de décision izay mpitantana teo. Tsy hoe ny malagasy ny tsy manana ny fahaizana mitantana, fa ilay fanapahan-kevitra ny amin'izay tokony hitantanana zany Jirama zany dia voatery tsy maintsy nidira ny politika foana. Tsy nomena an'ilay alalana ny ireo mpitantana hanika dia betsaka ny mpanararoatra maka ny ataontsika hoe fangalarana, hetseroa, ny afetsifetsena ny amin'ny finamanamana amin'ny resaka famatsiana, ara-pitaovana, ara-tsolika, ary indrindrindrindra araka ny pièce de rechange na le hoe kojakoja fampandionana an'ireo milina eo anivon'ny Jirama. Raha te hanarina ny Jirama ny fitondram-panjakana dia manana safidy amin'izany hoiatrany Fetson Andrianirina na mandrotsaka vola betsaka narenana an'ity orinasa ity na ihany koa ny orinasa tsy miankina no mandrotsaka vola ao izy. Betsaka ny vola tokony arotsaky ny fitondrana raha ohatra izy ka te hanarina ny Jirama io ary tsy maintsy atao zany. Na ho zany ny fanjakana mitondra ny vola zay hanarenana ny situation financière ny Jirama na ny sehatra tsy miankina no mitondra n'izany vola zany dia indikan'izay lasa ny sehatra tsy miankina zany ny Jirama dia mazava ho azy izy no hitantana azy. Mifandray amin'izay fomba fijery izay ihany koa ny fahitany Danira Koutson izay mpahay toe-karena eto Madagasikara ihany manoloana ity resaka fanomezana fitantanana ny orinasa Jirama ny Runway City. Voalohany indrindra aloha dia tonga dia mipetraka ny fanontaniana hoe tena ahavahan'ny olana marina ve ity teratany Israeliana ity. Efa nisy ny nitovitovy tamin'izany tsinona teto Madagasikara kanefa tsy misy fivoarana. Zava-misy tadavitsika inge aloha dia fanontaniana mipetraka hoe tafatsangana ny Jirama marina ve le olona io na malagasy io na israeliana io na alemana io na frantsay io yak le résultat qui compte aux vazaha. Fa maninona moa tsika naka vazaha zao frantsay tamin'ny nanangana hoe anarenana ny Madagascar Airways nanaona ny situation amin'izao fotoana izao. Ny fomba fitantanan'ny fitondram-panjakana mihitsy no tena olana raha ny fahitany Danira Koutson azy. Mbola manazava ihany koa izy izay tena mifanakaiky amin'ny resaka nataony Fetson Andrianirina teo fa be loatra ny fitsabahan'ny fitondrana amin'ny orinasa Jirama ary mbola mipetraka foana ihany koa ny fanontaniana aloha hatreto hoe tena ahavahan'ny olana Jirama tokoa ve i Runways mandritra ny fitantanana an'io orinasa mpanjakana io izay noho nyty mpahay toe-karena ity fa mandray karama betsaka. Olona loatra ny ale teknisiana ny olana mety malagasy io fa ny fomba fitondrana management ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao tena hitako hoe olana satria diso manao intervention loatra be loatra le intervention misy ataony amin'ile orinasa dia ny zavatra miseho tsy manan'le indépendance de direction zany le directeur apetraka eo na mahay io na tsy mahay io fa tsy maintsy miandriny avy any amin'ny présidence na miandry ny zavatra iseho rehetrarehetra dia azagaga tsika raha hoe reny ny résultat. Rehefa misy fijabahana ny andraikitra ataony
sy hoe misy intérêt an'olona hafaharovana de tadidio fa tsy anana liberté d'action mihitsy ary tsy anana liberté de résultat mihitsy izay olona mipetraka ao satria manana excuse izy ahafahana miteny hoe ka tsy napeten'io angeka ianina nanao an'izao ianina nangataka an'izao e ka nefa ntsarofo fa ny karaha-mandreny olona reny tsy kely de kely mihitsy il faut compter any amin'ny 30 millions d'ariary par mois any minimum ny tena mety ho karaman'ny olona manana pahaizana ahafahana directeur ohatran'ireny hoe manana maiza azy eto ampamarana dia zao tsy karatra tokoa fa manomboka misokatra ny masony mpomba ny filoha Andratsoela manomboka mahatsapa ny maharary ny vahoaka ny solombavam-bahoaka ao amin'ny vovonana Irmar midika izany fa tsy ny solombavam-bahoaka avy eo amin'ny fanoherana ihany no mahatsapa ny maharary ny vahoaka mampikaikaika ny vahoaka amin'ny ity fahasahiranana sy fijaliany vahoaka eto Madagasikara ity anisany omena tehaka manokana i Naivo Raholdina nitondra feon'ny vahoaka izay tsy de fahita firy avy eo amin'ny vovonana Irmar ity fasahina izay nataony ity ndovalitska ny fanontaniana midika ve izany fa lasa mpanohitra any fitondrany Andratsoela ve i Naivo Raholdina ny valiny dia tsy manohitra izy fa manitsy manakihana ny fanapahan-kevitra tsy mety manohitra ny fanapahan-kevitra izay nataony Andratsoela tamin'ny fitadiavana vahaolana mahakasika ny délestage sy tsy visiny rano azo eritreretana fa modèle ho an'ireo mpisolelaka ao amin'ny fitondrana ny fihetsika izay nataony Naivo Raholdina azo eritreretana fa exemple tsara ho an'ireo mpiaro-bonitolo ny fitondrana izay fahita fa mampidikizo manarina andavaka any vahoaka malagasy arak'izany oharantsika miandalana eo ny omety fivoaran'ity toedra raha ity ary zay ihany koa mamarina ny videontsika androany azadino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray